Tompoko lahy sy tompoko vavy, ray aman-dreny, zoky, zanjy, ranabavy, rahalahy, malagasy, ray faviana, tsy vaky volo, na ty ivelan'ny ranomasina, na any Madagasikara. Miala tsiny, miala fonjo, ialana tsiny mialoha ohatra ka misy resaka diso, ary fonana raha ohatra ka misy tafatoina, tsiny zany fialana tsiny zany tompoko dia zokiny. Zay no mahatonga mametraka fialan-tsiny mialoha, ary koa miarahaba ho antsika rehetra, satria tonga tsy miarahaba na manitezitra. Rahalahy sy anabavy rehetra malagasy Sakanavaka na Fokoaza na inona fa malagasy raha foana dia olana zay misy any tanàna zany, tsy anjay anjara na tsy any ny tena hitadiavana vahaolana maharitra. Miala tsiny indrindra ndray matao filoha, araka ny teniny teo filomam-bahoaka, araka ny teniko voalohany teo hoe fialana tsiny ny zokiny voalohany indrindra. Ialana tsiny manokana fa hita ny ezaka vitanao hatrizay. Tsy hoe sanatria akory raha miteny an'izay dia hanoraka hanoraka bonbon mamy ho anao na ho folera ho anao, fa miteny fotsiny ny réalité misy any Madagasikara. Andray matao filoha ajaina mamim-bahoaka. Matsaro matiantoka very asa ve ianao raha ohatra ka midémission? Sa andrasana misy faty ain'olona firy vao i-démission anao amin'io placenao? Ny amiko aloha fa tsy vahaolana tsony ny ipetraranao, satria efa be loatra ny soa vitanao dia tsy tokony ho simbaina reny. Dia zavatra vitanao rehetrarehetra reny zany mba tokony mipetraka ho an'ny taranaka. Dia ny tsy hanimba an'ireny zany andray matao filoha dia mametra-pialana moramora fotsiny ianao dia tsisy zavatra simba, tsisy inona fa omeo ny maramila ny fitondrana. Tsy hita zany ny zava-misy amin'izao zany mampiray tanindrazana no mahatonga anahaka miteny zavatra zao, fa tsy hoe tsisy fahakalana akory fa fitadiavana vahaolana maharitra. Omeo maramila ny fitondrana, omeo an'izay ny officier, omeo colonel, afahaiza-menan'ireo général rehetrarehetra ireo, satria tsy zavatra anjary nety fa mbola hotaka ihany raha ohatra ka io no zavatra sata iraisitsika. Tsy azo lavina fa hoe tsy azo atao mihitsy ny manaivana ny ain'olona latsaka, satria efa misy raha latsaka hatreto, misy olona voaroba fananany, misy zavatra efa vita, manara-penitra efa vita, doran'olona ny téléphérique. Dia mba tsy tokony tohizana intsony zany zavatra zany, fa tokony mba ho ajanontsika eo le izy, mametra fialana fotsiny ianao tsotra zao dia mazava ho azy zany le izy dia milamina ny tanàna, dia avelao ny maramila andamina ny tanàna. Andray matao filoha, mba efa maro ihany angamba zay ny zava-bitanao, manoraka folera ho anao mihitsy angamba zany, zavatra point ho anao mihitsy le izy, satria noho ny zava-dehibe vitanao dia tsy tianay ho simbana zay zavatra rehetra vitanao, tsy tianay mahita ny zavatra vitanao simba. Dia hitako ny solution maharitra angamba ny fametraranao fialana ihany angamba ny tena mety ho fampandrosoana, mety tsy ho fampandrosoana fa mety hatsiarovan'olona anao indray andro any. Andray matoa premier ministre, eto dia miadresy ho an'ireo rahalahy tafika na gendarme na maramila na polisy, rahalahy namana frère d'arme ozy vazaha. Miala tsiny amintsika rehetra aho, tsy araka ny teniko teo taloha hoe zokiny fialana tsiny, dia mbola miala tsiny indray zany aho eto mampatsiahy. Tsy zaho mihitsy ny tokony hampatsiahinareo amin'ny zavatra tokony nianaranareo, ny zavatra ny tanjona tarigetra fa mitovy daholo ny principe na maramila vazaha izy na maramila inona. Ny maramila kosa dia natao hiaro ny sisin'ny tany, fa tsy natao hanjoba non, hampikorontana ireo vahoaka mitaky ny zo. Fa ny asan'ny maramila miprévoir raha sendra misy ny rotaka, misy ny guerre, dia vonona trano ny maramila, vonona hiatrika ny guerre.
raha misy andihana olona hamotika ny firenena anankiray dia asan'ny maramila ny miamby ny sisy taniny. Fa ho anareo kosa ny polisy sy ny gendarme asan'zareo no manao an'izany, maintien de l'ordre zany anjareo zany asan'zareo, tsy zareo ny police judiciaire, surtout ny korotana rehetra tsisy ambany vola any fa eo atapy-tanàna daholo, asan'ny police tsara amin'io zany asana maramila. Ameko exemple anareo na ohatra teto France misy an'izany grève gilet jaune, misy GTT, misy ina maro be zany tena manaly amaketsy ny olona midina eny an-dalana manimba zavatra inona fa ny fitondrana frantsay mbola tsy nandefa maramila na anankiray na singaly anankiray. Zay mbola tsara nanao intervention na zany zavatra hoe misy grève ary na misy inona ny ary, fa ny anjaranay kosa dia miassurer ny population, miaro ny sisy tany ary manao entraînement, miomana raha ohatra ka misy guerre nzay andro any. De zay no fakanay ny galona sy ny fakanay médaille de mandeha manao guerre. De rehefa maty avy any moa anao maty ho an'ny tanjazana, rehefa velona avy any anao de mahazo galona na mahazo médaille. Ka zay zavatra zay ngamba mety hainareo tsara ny tiako resahana am'zay zavatra zay. Raha tamy place izy io moa zany misy ny atao hoe ordre illégal de misy ny ordre légal. Tranareo nazavako an'izany nareo maramila mafantatra an'izany tsara fa ny olona civil ny tiako hazavaina an'le izy. Ny atao hoe ordre illégal dia namen'ny lehibeko baiko tsy azoko atao manaraka an'le izy. Raha miteny izy raha ohatra zao na même en guerre ny mandeha any amin'ny guerre de le fahavalo zany nitsokany amin'ny église na tsy hery tsy mitovy, olo minday tanapolo fotsiny izy na ohatrohatran'izany. Za tsy azoko atao ny mitifitra an'le fahavalo na de fahavaloko le olona, fahavalon'ny firenena tsy azo atao tsony manenjika ny olona regny, tsy azo atao ny mitifitra ny olona regny satria tsy mitovy ny hery. Fa zay hery ananako no afahako misadapta amin'ny hery ananan'le olona. Mba ajanonareo fampiasana hery tsy mitovy eo ngamba ny tiako fiangavinany fiangavina tanan-jo fa tsy za mitsy nanome ordre anareo, tsy za ministre, tsy za tsy inona za olona tsotra, olona kely inona fa fiangavina fotsiny na fampatsahivana mba jerenareo ny vahoaka madinika fa mba atsika neka zana-bahoaka ihany koa fa tsy hoe inona fa tsika tsy manana droit manifestation de mipetraka any amin'ny toerana misy atsika de mihaino hainy fotsiny. Reo tsy mampikorotana hoe anao ary ny zava-mahagaga le olona manjoba tsy reny no samborona fa ny olona tsy manjoba akory. Ka zay eto nje matao filoha de misadressé aminao fa ohatra misy manipi hoditra-akondro aminao ihany ny olona manodidina anao ka mba miangavy anao tanan-jo, aza simbana reo rafitra efa vitanao reo na asa manara-penitra efa vitanao reo de mametraha démission moramora fotsiny. Mametraka tsy sanatria akory hoe fadisona na fahalemena ny mametra-pialana. Efa nisy teto zany i Ravalomanana efa nametra-pialana, tsy fadisona akory zany no tsy hoe akanosana na ino fa metra-pialana izy rehefa mafana ny zavatra rehetra mba tsy asian'ny limanjika. Zany koa tamin'ny azon'ny Zafelibera Siriratsiraka ohatrohatran'izany nisy an'izany daholo teto. De misy olona mety mametra-panontaniana amin'ity zavatra resahako ty, ary zay nialako tsiny teo amin'ny voalohany hoe mamela ahy raha ohatra ka misy zavatra diso le izy makasika an'le hoe raha ohatra ka maramila manjay an'le izy de hoe ohatra ny hoe colonel ny manjay an'le izy fa tsy hoe général, satria ny constitution malagasy mantsy de milaza fa hoe les plus gradés et les plus anciens des grades ny manjay ny apernasa fa tsy retraite tsony, tsy misotro ronono ny manjay mena fahefana. Fa kosa aza adinontsika tamin'ny andron'ny Ratsimanjava. Ratsimanjava ngamba ninday ny transition tsy général akory fa colonel. De le colonel resahako eto tsy voatery miaramila le izy na gendarme fa io moa zany arakaraka eo ihany hoe hitany olona hoe iza ny olona intellect kokoa manana fahendrena na zareo samby maramila reny koa na inona samby même grade na même ino, misy olona tena manana intelligente, intellect rehetrarehetra feno aminazy, feno fahendrena
hita mahazaka an'izany no tokony tsongaina amin'ny maro. Olona mbola tsy sazy na zay maramily koa man tsy misy fotoana misazy ihany koa ohatra ka madiditra. De zay ngamba no mba conseil kely ny mampiray tanindrazana fa de masina Madagasikara, masina ny tanindrazana, makasitraka amin'ny rarisoa ary misaotra betsaka anareo zay niaino hatramin'ny farany. Misaotra tompo.